Dia falindray miarahaba aminao amin'ity androany ity sady manonona ny fiadanan'ny tompo aminao a. Dia faly ihany koa manompo anao amin'ity androany ity fampizarana izay sitrapon'ny tompo indray ho antsika amin'ity androany ity. Ao tsara ve tsika sa mafana be sa? Tsika matsitsita azy anaovana tsika mangatsika be ny andro memeny tsika mafana be ny alay le trano dia tsy mba misy ventilatera makanizaka. Mino fa tsy izany anao fa izany rehetrarehetra izany manosika atsika hiesaka. Tadio le resaka teo tamin'ny fitariana ry Elia misy toana mena fa misy toana atao mitady. Misy toana naterana goaika dia misy toana atao ianao mihitsy mitady ny tompo. Aiza ny tompo anaty tendrombohitra misy volcan izy ohatran'ny hoe filambany le Andriamanitra. Anaty tendrombohitra miororo be izy fa tsy hoe mba ary amin'ny tany lemaka ary dia antsika sianao milamina tsara. Misy toantsika hoentin'ny tompo any amin'ny toerana milamina dia mifantoka dia manararoatra. Misy toana tsy mipermetra an'izay fotoana fa ianao mitadiavin'ny tompo isisika. Androany fa mizara sitrapon'ny tompo indray tsika ao anatin'reto vakiteny anankiroa reto. Jaona toko fahavalo a. Jaona toko fahavalo andiny faraka amin'ny telopolo a. Raha misy an'izay ny baibolinao dia mba sokafy. Dia mba miaraka mamaky tsika. Jaona toko fahavalo dia manomboka eo amin'ny andiny faraka amin'ny telopolo vakiko a. Misy an'izao teny izao ao raha mitovy ny baibolitsika. Hoy izy hoe dia hoy Jesosy tamin'ny jiosy izay nino azy, raha maharitra miteniko ianareo dia ho mpianatra tokoa ka ho fantatrareo ny marina, ary ny marina afaka anareo tsy ho andevo. Ary ireo dia namaly azy ka nanao hoe taranaki Abrahama izay fa tsy mba andevon'ny olona Israely izay. Koa nahoana no ataonao hoe ho afaka ianareo? Jesosy namaly azy hoe lazaiko aminareo dia marina tokoa fa izay rehetra manota dia andevon'ny ota. Fa ny andevo tsy mitoetra ao an-trano mandrakariva fa ny zanaka mitoetra ao mandrakariva. Koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Dia fanampiny ary amin'ny Galatiana. Galatiana toko 5 a. Dia 9:17. Manasako anao ihany mba mamaky ianao amin'izay ianao mba mihimotra kely le toromasonao amin'izay rehefa mba mandray anjara ianao. 5:13 Galatiana toko 5:17 dia hoy izy hoe fa efa natsoina ho amin'ny fahafahana ianareo ry rahalahy, kanefa aoka tsy hoentinareo anaraka ny nofo izany fahafahana izany fa mifanompoa amin'ny fitiavana. Ireo teny anankiroa ireo no ifamizarana amintsika androany a. Ny teny anankiray miresaka amin'ny jiosy Jesosy. Raha maharitra miteniko ianareo dia ho mpianatra tokoa dia ny alalan'ny marina dia ny marina afaka anareo tsy ho andevo. Dia rehefa nahino an'izay teny izay dia nanana réaction Jiosy izay ataoko hoe raha tsika koa ny teo an-toerana mety nitovy ihany réaction antsika ahoana izany resaka izany satria mipetraka foana ilay tsy fitoviana. Jesosy miresaka tontolo ara-panahy. Ny olombelona mbola tsy voaovany fony ilay izy ilay fanoharan'i Jesosy hoe mbola sy nihoditra taloha, mbola tontolo inona foana. Aranofo dia raha miresaka Jesosy hoe andevo dia tonga dia zavatra aranofo ny jerena. Izay ara librako. Ny razabeanay raha ekarana hatrany amin'ny tsy andevo izany izay. Ahoana izay ny afahanao amin'inona izany izay, inona ny anafahanao anay? Dia eo mila apetraka tsara hoy Jesosy mazava tsara ny resaka. Mbola andevo nareo, inona manandevo anareo? Izay rehetra manota dia andevon'ny ota. Izay teboko izay mbola indraindray manahirana rehefa mitory filazantsara dia miresaka ny fitiavan'i Kristy tsika. Tsy diso tian'ny olona rehetra Jesosy. Nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ho an'ny olona rehetra. Fa indraindray tsy azon'ny olona. Inona ny idirany amin'izany resaka izany? Tovy amin'ny jiosy ihany hoe afahanao amin'inona izay. Raha nafaka ianao dana mitady firenena, andevo. Dana mitady olona, andevo. Dia rehefa mitory koa misy fotoana mila apetraka mihitsy indraindray ohatran'ny hoe sahirana be ny mpitory filazantsara manitsy an'ilay olona ianao dia mila afahana fa ianao dia andevo, ianao dia mpanota ary ianao tsy afaka ny tenanao amin'io mihitsy. Nefa izay ny zavatra fahamarinana. Ohatran'ny hoe ahoana ny ilan'ny olona ray dokotera izy raha salama mirizariza be dia izy ianao hoe mila andeto fanafody reto ianao mila manatona dokotera ianao dia izy zara salamako. Fa rehefa tonga ny diagnostika hoe natao ny analizy reto ny aretina miafina. Ianao ivelany
joro tsara ianao matanjaka ianao fa misy tamin'ny corona zao misy aliantsona hoe porteur sain zany hoe misy ale viruso ianao fa tsisy symptôme ivelany dia ndraindray mpitory teny ny mpitory filazantsara sahirana amin'ny tenin'ny olona an'izay dia nefa ilay olona tsy hahafantatra mihitsy ny besoiny an'i Jesosy raha tsy fantany izay eta izay hoe za le andevo, za le mila mpanafaka, za le tenen'i Jesosy hoe tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody, za le anisan'le marary tsy voatsaboko. Ndraindray ilay izy fantatry ny olona hoe misy zavatra hafahafa aho tsy mampahalaiza anazy fa tsy fantany hoe inona marina. Zay mahatonga le lelana natona an'i Jesosy nanan-karena izy navitany adiny didy sy ny lalàna rehetra efa vitako hatramin'ny mbola kely zany izy fa matoa izy nanatona an'i Jesosy dia fantany ihany hoe misy zavatra ihany tsy ampy eo, tsy tena fantany hoe inona le izy. Dia izay ny ilanantsika mitory mampafantatra ny olona ny etahany fa zao tsy mijanona treo kosa nefa tenena fotsiny ianao mpanota ianao andevony ota dia tapitra treo fa mitohy amin'izay amin'ilay mesazy ny filazantsara nisy ray mahafaka anao na afaka anahy izy, za tsy hitory aminao raha tsy zary aloha tsy resy lahatra amin'ilay izy fa za mihitsy nanandrana le izy dia fantatra hoe teto ny etahako tamin'ny voalohany teo amin'io etahanao io fa rehefa tafahoana taminazy tiako resahana amintsika amin'ny tapany voalohany izay mila tsy hoe resena lahatra ilay olona akory tsika tsy asantsika za fa mila ampahafantarina ny olona inona ny etahan'ny olona fa tsy mila mpamonjy ny olona rehefa tsy fantany ny etah hoe mila mpamonjy izy. Israely teto ny avinavina ny tany anatiny zay taranaka Abraham zay taranaka ohatr' zao tsy mila mpanafaka zany zay fa mpahafantarina anazy dia toy amin'izay le resaka ary rehefa fantatrareo ny marina dia marina afaka anareo tsy ho andevo izy dia farana ny tery amin'ny andiny fa 9:30 ngamba izy teo hoe raha ny zanaka no mahafaka anareo zay le teneniko tsy mijanona le message eo amin'ny hoe ianao mpanota nareo hoe ratsy ndraindray mantsitsika koa manao an'izany contraire le teonay zany faly miteny tsy mety ataon'ny olona fotsiny misy fotoana ilaina tenenina tsy mety ataon'ny olona fa zao mila torintsika inona le mety azontsika le izy tsy mijanona fotsiny zany hoe nareo very any amin'ny anina daoly raha mbola io ny lalana izoranareo fa atoroy anazy le lalana mety inona dikany raha ohatra hitory anazy fotsiny ianao ohatrany hoe manao révélation fotsiny ianao io lalanao io migodana makany akady io dia tapitra fa atoroy anazy le lalana mety ny zanaka anao afaka anareo dia ho afaka tokoa nareo karaha izay fa eo amin'izay le hoe afaka amin'izay ary ny tena resahantsika hoe ny olona rehefa andevo zany andevo zany aity ho ara-diso fa zany andevo zany tsy manana safidy zany sa tsy izay mbola hafa mihitsy ny statuena hoe mpiasa fa rehefa andevo zany tena mbola le tena any amin'ny farany ambany tena hoe tsy misy fiainana fa zay tiale tompony anaovana azy zany sa tsy izay ny mpiasa mbola mety hoe aty ariana zany lasa hoe misy hoe mahazo congé ianao dia mahazo mandeha kely ianao rehefa weekend sy sisa fa ny andevo zany 24 heures sur 24 7 jours sur 7 ny taona ray manontolo ombany fifehezan'ny tompony foana zay tsy afaka misafidy mihitsy hoe aloha raha ngaza mba aloha le atambatra ny congéako dia mba andehany tsitsisy an'izany mba famindrapon'ny tompony matoa izy mba mandeha kely fa zao rehefa afaka ny olona ray tafahoana amin'i Jesosy dia ahafahany tsy andevo tsony dia maninona amin'izay manana safidy amin'izay afaka amin'izay dia afaka misafidy ty fiainana nomenana aty atao inona amin'izay teo izy nataoko manandrevirevy fiainana hafarana dia mijanona revirevy fotsiny fa ny fiainana dia réalité dia eo ambany fitondrany tompony izy zany hoe raha miverina amin'ilay ohatra Jesosy sika dia inona le tompo resahana eto le ota mba misy faniriana te-hanao ny tsara ihany ohatra fa le nofo le tena ny ota tsy mahafaka anazy anao an'iny mijanona mandrevirevy fotsiny hoe roviana ry avao mba ho afaka amin'ity roviana avao mba tsy hiteny an'izao tsony va roviana avao mba tsy hanao ohatr'izao tsony tsy hanafitohan'olo tsy handratra misy olona nge tena conscient mihitsy amin'ny zavatra ataony fa tsy hafan'le izy fata mihitsy tsy mety zao zavatra ataoko zao fa mandratra ny vadiko mandratra ny reto mpiaramonina amiko reto ny teniko indraindray mahery loatra sisy fa tsy hafan'le izy misy olona mahafantatra tsara mihitsy ny dega ataony tsy haiko ohatra ny toka impiry izy nefa teny fa tsy hafana zay le hoe janona revirevy le fiainana mba eritreretiny fa zay fiainana hitondran'le tompony ihany aloha ny fiainana tsy afaka misafidy zany izy afaka ataony manofinofy hoe ohatr'izao raha afaka fa tsy afaka izy
fa iny faafaka amin'izay dia manana safidy amin'izay. Tsika koa raha efa tafahoana tamin'i Jesosy tsika, raha efa niainana io tsika hoe tafahoana amin'ny zanaka, dia ilay zanaka nanafaka anao tsy ho andevo, dia manomboka eo ianao manana safidy amin'izay ny fiainanao hoe ataonao inona. Zay aloha mila lalànao antoka zany alohan'ny anaovanao ezaka be hoe za hiala amin'ity ataovy azo antoka efa tafahoana amin'ilay mpanafaka ianao aloha. Ataovy azo antoka hoe efa tsy andevo ninninina tsony ianao fa efa nafahan'ilay mpanafaka ianao. Tsy mety ny toy andretrarehetra raha vao iny etapy iny tsy tafapetraka. Be ny olona manezaka amin'ny tenany fa tsy mety, dia izay no nanomezan'Andriamanitra solution. Raha afaka nataontsika ilay izy, atao inona raha mena Jesosy dia hiaritra n'iny rehetrarehetra iny raha afaka nataontsika ilay izy. Manezaha fotsiny nareo, ezao tsara daholo ny ezaka rehetra, io lalàna dia akato hevy tsara. Fa vita voapirofo hoe tsy mety, tsy vitantsika ilay izy. Dia mitondra solution Jesosy, Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy. Rehefa tafahoana amin'io ianao dia afaka, dia anjaranao amin'izay. Misaotra ny tompo ianao, fa anjaranao amin'izay mandinika, afaka zao, dia ahoana. Fa ny ankamaroam-potoana ny olona afaka tsy mahay miaina ilay fahafahana. Marina zany sa tsy marina? Ny ankamaroam-potoana ny olona hoe vao avy gadra dia afaka, na hoe vao avy andevony zavatra ray dia afaka, tsy mahay miaina ny fahafahana iny izy. Zany hoe raha vena miresaka safidy tsika, tsy mahay manao safidy, manararoatra izay zavatra tsy afaka nataony rehetrarehetra tao voalohany izy. Za raha afaka tamin'ny ohatr'izao, fa afaka eto. Andramana daholo izay hita rehetrarehetra. Tsy mahay miaina ilay fahafahana akory. Ilay tsiriritina tririrabazà mba afaka eto fa nentina vao maika ny potika ilay fiainana satria manino tsy hay miaina ilay fahafahana nomena. Dia manoro hevitra anao ny apôstôly Paoly amin'ny alalan'ny Galatiana 5 teo hoe torohevitra ity fa averiko indray hoe tsika manana safidy. Ianao no manao an'ilay safidy. Rehefa afaka ianao dia za manome conseil anao aza hoentinao manaraka ny filanao. Fa ilay filana ozy izy tena Andriamanitra rehefa torotoroina dia manino? Miverina any amin'ilay hota indray. Fa rehefa nomena fahafahana ianao dia hoento maninona ilay izy? Fanompona ozy izy, verena kely izy teo. Anompona amin'ny fitiavana ozy izy teo. Rehefa nomenanao ilay fahafahana dia tolotsaina nomenanao fa ianao tsy nafaka amin'ny safidy, tsy fanerena tsony. Rehefa tatsy amin'ny andevo ianao tsisy hoe mena safidy ianao dia hoatsy sa hoatsy. Fa ato ianao afaka, dia conseil ny amenanao, dia ianao manapa-kevitra. Tiako tazominao izay teny izay hoe za manapa-kevitra. Ninona zavatra fiarahana amin'ny tompo dia tadio foana olona afaka ianao, dia olona manao safidy ianao. Fa zao misy ny safidy tsara dia misy ny safidy ratsy. Ny safidy ratsy dia ozy ilay tsika hoe tsy mahay miaina ilay fahafahana. Tsy atsika ohatry ny ahoana ilay liberté omena atsika dia fotoana, raha ohatra hoe fotoana fotsiny, ampiasaina amin'inona fotoana rehefa afaka ianao zany tsy manompo patron tsony. Tamin'ny voalohany hoe neritretra ataoko azao za andamina fotoana mihitsy, fa rehefa tena afaka marina tokoa lany fotsiny mireneraka. Ny hery sy tanjaka ny mena rehefa tena afaka ianao tsy hita akory nanaovana inona. Tsy ary ilay olona mijorojoro manohana rindrina eraky ny arabe ireny fotsiny, manohana poto ny jirama fotsiny. Zao izay ny afaka, izay libra, eto ny tianay. Nefa ny tena marina tsy hay ny mi-exploiter ilay fahafahana ananana. Misy zavatra be da be tsara kokoa afaka atao fa tsy hay ilay izy. Dia manoro hevitra anao ny apôstôly Paoly, rehefa afaka ianao dia manaova safidy, ampiasao ilay fahafahanao iny entina hanompoana ny hafa amin'ny fitiavana ozy izy. Zay ny fomba tsara indrindra ampiasana an'io fahafahana nomeny tompo anao io. Fa raha vao tsy izany dia miverina tahaka ny olona tsy afaka ihany ianao ny ao anaty sainao ohatrany hoe afaka fa ianao lany fotoana fotsiny. Ary jereo fa ny zavatra rehetrarehetra nampianaran'ny tompo nanomboka teo amin'ny apôstôly sy ho an'ny fiangonana rehetra teo aoriana dia basé amin'ny conseil-n'ny Paoly io, manana ny apôstôly ho an'iny anompo. Nanomboka tany amin'ny resaka manasa tongotra sy sisa, iza ny teo lehibe aminareo? Izy no mpanompon'izy rehetra ozy izy. Aza mieritreritra ianao resaka ho aty antsika amin'ny 2024 izany fa nanomboka tany amin'ny apôstôly nefa izay ny zavatra napetraka satria nareo fototry ny fiangonana, nareo aloha mila miaina ilay izy voalohany.
Dia jereo fiainan'ny apôstôly rehetrarehetra fa fiainana nanompo ny fiangonana. Tsy haiko hoe 4 taona ny ainan'ny Paoly fa mba jereo raha 4 taona naka vakansa impiry izy. Fa atsy mamanga ny fiangonana azy dia mamanga ny azy dia migadra ry dia manoratra epistila. Fanompoana ho an'ny fiangonana. Le migadra tiako tenenina, le ara-nofo migadra. So dia gaganareo verina gadra nay zany izy ny ao anatiny afaka izy fa ny aina figadrana fa na figadrana ny ainany ary fanompoana ny fiangonana. Fanompoana ny fiangonana zavatra rehetrarehetra ny ainany. Dia izay no nampaharitra anazy tsy natsiaro-mona aminaina zany ela be Jesosy vao tonga. Tsy natsiaro mihitsy ny hoe hoaiza ihany ary ty fiainana ity tsisy mandinika an'izany hoe avaisika dia hoaiza dia satria efa fantany le fahafahana ananany nanao safidy tsara izy ampiasaiko an'iny dia hanompo ny hafa. Ary zany zavatra zany apetraka foana izay mahatsara ny Andriamanitsika izy nanome modely. Tsy Andriamanitra baiko fotsiny. Moramora aminao miteny an'izany ianao any an-danitra any fa izy foana nanao modely. Nanomboka teo amin'ny mpianatra izy aloha nanompo ny mpianatra. Mialohan'ny tenenany any mpianatra eo nareo mifampanompo Jesosy nanompo ny mpianatra. Impiry Jesosy mandefitra amin'ny tsy finoan'ireo mpianatra eo fanompoana mpianatra nge zany. Efa impiry any araka taminareo dia mbola matahotra ihany nareo, mbola tsy miny ihany nareo. Efa fanompoana zareo zany. Miatrika amin'ny fariseo zareo Jesosy mamaly anazy fa ny mpianatra tsy miteny, efa fanompoana an'ireo mpianatra eo zany. Tonga amin'izay fotoana iakarako, apitako any aminareo le izy. Nareo amin'izay, zany nanome modely anareo. Afaka nareo fa ny mpianatra Jesosy dia mpianatra mifanompo. Amin'ny fitiavana izay tsy adino ny teboka raha iny. Azo atao mifanompo fa amin'ny molotra lava be. Azo atao mifanompo fa amin'ny figongononana. Vita daholo ny rehetrarehetra hoe mifagio ihany dia vitanao mamangy fa ny any anaty fonao mety tsy mifanaraka an'iny. Fa azo adino ilay teny hoe amin'ny fitiavana. Amin'ny fitiavana izay rehetrarehetra ataonao raha inona baiko menanao eo dia ny hoe mbola fitiavana ve amin'ny solika manosika ananao an'iny. Fa raha vao izany dia hoy isika teo ny zavatra rehetra azo atao fa tsy azona sitraka eo anatrehany-tompo zany. Miverina andevo indray ianao fa le manandevo fotsiny hafa inona manandevo le asa atao indray manandevo. Manameloka anao fotsiny zany hoe anao mpivavaka fotsiny zany dia andao angamba anao anina. Nao mba hisoratra anarana anao aria ndao anao an'izao hiditra an'izao. Satria ohatrany hafahafa be le tsy ianao mpivavaka fotsiny. Zany izy fotoana ny ainana zany za zay tamin'ny taloha zao efa tsy mavita betsaka intsony. Taloha miditra karazana club sy association ireny tamin'ny mbola tanora. Fa za tsy miditra amin'ireny zany hoe za tsy miditra amin'ireny zany hoe mpikambana fotsiny. Fa ny ankamaroam-potoana izay hidirako aho sao za mpiandraikitra hanina ry responsable zao satria za tsy mety aminazy zany hoe mombrana zavatra fotsiny zany. Dia mombra dia manana batra dia izay. Fa ny ankamaroam-potoana za responsable zao zao. Fa ndraindray raha ao mifanompoana ny tompony ataontsika ohatr'izay hoe tsy mety amiko dia verina manandevo antsika indray. Andevo asa fanompoana fotsiny. Rehefa tsy ao le fitiavana no baiko antsika amin'ny zavatra rehetra. Izay ilay tenen'ny apôstôly Paoly ihany resaka hoe ny fitiavan'i Kristy no manery anay. Tsy pastera no mibaiko anay hoe izay mila manao asa fanompoana. Fa ny fitiavan'i Kristy no manery anay. Dia lasa izay. Inona ny azo atao? Inona ny tokony atao hanompoana ny hafa? Mila mivavaka ao anazy? Amin'ny fitiavana ny ivavahako anazy. Mila mamangy any ary, amin'ny fitiavana ny amangiko ny any. Tsy eritreritra tahotra hoe misy mesazy aneny hoe tsy nandeha se tamin'izao na hoe fa fitiavana. Tsy haiko na efa nilazaiko teto fa averiko ihany na mbola tsy nilazaiko le mandeha mission ny Antsirabe sy any amin'ny faritra io. Ny any Antsirabe ny any Tamatave zany ilay amin'ny alina lavaly ianao dia tonga any maraina. Ny any Antsirabe mandeha maraina ianao dia tonga ianao dia mody ny vita le fotoana dindray dia mody. Dia le mandeha maraina io raha te hatratra le fotoana any satria ny lalana zao efa ratsy efa adiny 5. Misy fotoana amin'ny 5 miala ao an-trano. Tsy maintsy amin'ny 5 fotoana amin'ny 12 sy fefany anjehana any fa amin'ny 5. Dia nefany misy ny antsoina hoe ririnina. Miala amin'ny 5 ao ambony fandriana amin'ny ririnina zany mivoaka eny an-dalana ianao mbola ianao sy le patsaka pilahatra bidon rery sisa mbola tsisy olona mihitsy. Tena langatsika. Dia misy fotoana ohatr'izay indray mandeha sabotsy iray tena langatsika tena enjana be ty zany. Fa tao anatin'izay tena enjana be ty izay nitarehan'ilay rahalasy anabavy any Antsirabe miandry ny hitako. Tonga dia ndao. Raha mbola ampiana indray mbola ndao. Tsisy
tonga dia adilo le mangatsika sy le botifotsy sy le sisa rehetrarehetra verina le fitiavana fa raha ohatra hoe avalakena ny baiko ny pastery zany tena enjana bena le botifotsy le anina mety fa le fitiavana adiko tenenanareo ny zavatra rehetra azo atao mety indre mandeha indroa intelo ray volana telo volana mety vitanao fa ny ahitana hoe misy fitiavanao maharitra ianao amin'ny zavatra io azo atao ny zavatra rehetrarehetra manandrama nge hitiry daholo ny fanompoana rehetra vitanao io herinandro ray volana fa ny amin'ny fahembolana na herintaona any ianao manomboka amaly amin'izay angaha dia izay foana moa zay rery ihany na mivavaka dia mody mivavaka dia mody zay foana ihany ny manganeta fa rehefa fitiavana ny aho maharitra ianao amin'ny zavatra io azo atao mety hoe misy taona riraka kely misy taona mety hoe dongodongo kely eny fa tsy maintsy tafaverinao foana ihany ianao satria le fitiavana no manery ny fitiavana zany tsy mapetrapetraka anao zany dia izay le conseiln'ny apôstôly Paoly rehefa afaka ianao manaova safidy tsara ampiasaiko amin'inona ny fahafahana nomen'ny tompo anahy za zao afaka na mandeha aty na tsy mandeha aty tena za isorako ny tompo afaka fa zao ampiasaiko amin'inona andeha aty ho an'inona inona ny atony ianao mamaly anazy ianao mamaly inona natongavanao eto androany sy isakalahady sy larobia inona manosika anao rehefa tenena ianao mitsangana dia mandraisa tanan'olona telo efatra dimy isaky ny amin'ny sivy fefany inona manosika anao anao an'iny hetsika iny azonao ataony hoe tonga amin'ny sivy sasany any vao tonga dia mba tsy manao an'iny amin'izay fa maniny ianao manenjika an'iny fotoana iny satria ianao nanao safidy tsara le fahafahana nomenanao lahady androany tsy miasa androany afaka matory maraina kely na dia hivavaka ary dia mba folo tonga mbola mahatratra toroteny sy sisa fa ianao nanao safidy tsara le fahafahana nomenanao dia hanompo ny rahalasana bavy ho tonga amin'ny sivy fefany hivavaka ho anazy azontsika le safidy ianao no manao an'izay fa za miandry mihitsy hoe ho takany eo am-pandriny ianao hoe foaza fa dia miditra amin'ny sivy fefanytsika safidy ataonao le izy raha voaverina hoe takana zany mbola miverina andevy indray ianao zany ny andevy ngeny atao ohatra zany ny andevy tsisy hoe mahazo matory ianao eto fa rehefa tiana foaziny io na amiray maraina io dia foaziny io tsy mamaly io satria andevo izy ianao malalaka tsara mihitsy ianao fa ianao mena to-tsaina hoe ampiasao amin'ny tsara le fahafahana menanao manana safidy ianao dia ampiasao amin'ny tsara inona le tsara entina fanompona ny mpianatry Kristy rehetrarehetra rehefa miteny izy hoe ataovy mpianatro ny firenena rehetra dia inona fampianarana inona zany ho mpanompo ny hafa aza mieritreritra mihitsy inona zany le hoe mpianatro sy ny ahoana le mpianatry tompo zany mahay be zany dia diplôma zany sa hoe misy baka plus firy ohatra ny fianarana ranofo fe zany hoe mpianatry Jesosy zany mpianatry Jesosy dia fanomanana olona ho mpanompon'ny hafa le etapo voaloha aloha tsy azo dinganina mila olona afaka aloha tafahoana amin'le mpanafaka aloha sao dia iny maika fotsiny hoe iza hiditra mpianatra aiza ny inscription dia mandalo amin'i Jesosy tsy misy makany amin'ny ray afa tsy amin'ny lalako fa vita iny miditra mpianatra amin'izay mpianatra mpanompo ny hafa amin'ny fitiavana mampatsiaro an'le toriten'ny pasteur Tsiry teto hoe dia inona no ataonay ozy izy rehefa voatsindro tampony ny olona ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa dia inona no ataonay nametraka fanontaniana izy voalohany mba ho vonjeny zay tenenina anazy mibebahana ireo sy dia voavonjy dia nitoy le toriteny hoe vita zay dia inona koa no ataonay azontsika le izy tsy hoe faly zay fa voavonjy faly mifalia fa voavonjy ianao mifalia fa olona afaka ianao fa tsy tapitra hatreo fa eo mahatonga ny olona mona aminaina be miaraka amin'ny tompo satria voavonjy ianao Jesosy tsy tonga ihany dia inona zany atao eto ry tompo fa nga ianao tsy hoe hiverina dia haka anazy zany efa voavonjy efa vonona be aiza ianao mbola tsy vita miditra rehefa vita ny fampianarana miditra vita ny famonjena miditra fianarana amin'izay mpianatra Kristy maninona manompo ny hafa ary zany tiako tsapantsika hoe melohantsika resana zany nisy olona nanolo tena nao zany atongavan'ny filazany tsara ty amintsika nisy olona nanolo tena ampiasa ny fahafahana nanany anompo atsika dia lasa tonga taty amintsika ny filazany tsara nga ianao mieritreritra tonga noetiny goaika ohatra ny sakafo ny eliany filazany tsara dia herinao nisy olona tao nanao safidy hiara-iasa amin'ny tompo dia rehefa tonga eo amin'ny torinao
dia manao indray manao safidy. Za koa misy olona tia ny tompo kasihana koa ny amin'ny alalako dia za manao safidy. Afaka tsy manao an'izany fa zany hanao safidy mihitsy hanao an'izany. Satria ny zavatra tsapako mba tiako tsapan'ireo koa. Asika ilay izy. Io zany tsisy resaka mihitsy tonga dia baiko be fa misy zavatra tsapanao aloha manosika anao zavatra. Raha vao tsy tsapanao miainga avy any anatinao ilay izy dia vesatra ohatran'ny asa fanompoana, ohatran'ny asan'ny andevo rehetra ihany. Mavesatra io. Mavesatra io na dia ataoko hoe moindre des choses hoe atao hoe fampivavaka fotsiny ary ina tenenako hoe moindre des choses satria ino mantsy tsy mitaky anao hivoaka an-trano fa ao an-trano ianao mivavaka ianao fa za mitenenao fa na iny ary sarotra aminao tsy havita hivavaka ho an'ny hafa ianao. Tsisy fitiavana raha vao tsisy fitiavana tsy manery anao. Everina amin'ilay vazivazy hoe taio izy Jesosy taio izy dia izay. Taio fivelomany taio ny ireo foana. Tsy mba misy hafa mihitsy rehefa hoe fitiavana zavatra manosika aminao dia hafa mihitsy ny tombavaka. Mba dininga zany sy ny hoe zavatra olona tsy tena fa hoe asaina mivavaka ho azy fotsiny Jesosy taio izy dia mba tsy ho accident izy dia fa rehefa hoe olona tena matery anao dia fantatrao mihitsy izy dia tolomanao amin'ny tombo hafa mihitsy ny tombavaka ao an'iny satria misy zavatra ny anatinao manery. Zay teneko hoe fandrika ny asa fanompony sy zavatra atao ivelany fandrika be io raha vao tsisy zavatra ny anatinao any. Tsy azo amaritana mihitsy ny olona hoe tena ao tsara ao amin'ny tompo raha vao ny hoe ny zavatra ataony ivelany no amaritana anazy. Tsy azo amaritana mihitsy zany. Filifily ny olona nanao fa nandeha fotoana reraka izy. Tsy hitatsony izy. Dia gaga n'io ilay olona raha lahy tena mpanompy iny ve no miverina nanao zao satria tapitra ilay dozina motivation personnelle. Fa raha vao ny fitiavan'i Kristy manery hoy isika teo mety misy fotoana mety latsaka kely fa tsy maintsy tafaverinao iny. Tsy maintsy tafaverinao iny. Ary ny olona nahazo fahafahana amin'ny Kristy dia manao ilay fanontaniana teo inona no ataonay. Vovony zay zao dia inona no ataonay. Mamakitsika manomboka eo amin'ny asan'ny apôstôly ka hatramin'ny farany tantaran'ny fiangonana rehetra sy tantaran'ny apôstôly fa tantaran'olona mifanompo. Raha misy manondrana mitady ty tena sy ny sisa dia anarina satria efa mivoaka ny lalina fa miverina amin'ny fanompoana. Nanomboka taiza ilay fitiavan-tena teo amin'ny tsy fitiavan-tena moa zany fa ilay fahavitana asa nefa ny fotsy ao ry Ananiasy Safira. Navita ilay varotra izy fa ilay fotsy ao dia nivilana ilay zavatra. Tsy maintsy anarina ireny satria ilay fiangonana nitsonjovana sao dia miparitaka. Ireny zao namena fahafahana nanandrana an'ilay fahafahana izy fa tsy hainy exploiter an'ilay fahafahana atoko amin'iny ity. Inona ny fataon'ny olona amidy daholo ny tanàna ndahora amidy nefa ny daholo dia alefa ny daholo ve. Nanao safidy ihany fa ilay moteur ilay hoe amin'ny fitiavana mbola tsy tena tapapetraka. Fa io rehefa tafahoana amin'ny tompo ianao dia tafahoana amin'ilay loharan'ny fitiavana. Tsy possible mihitsy zany hoe mpianatry Kristy dia inona moa haingo trano fotsiny. Misy fomba fiteny zay mantsy hoe ny ao an-trano tsy fanaka omem-boninahitra daholo. Misy ny alaim-baraka sy ny sisa fa misy teny mahafinaritra anary amin'ny farany eroa hoe voavoatra ao amin'ny asa tsara. Ny fanaka omem-boninahitra dia fanaka manino voavoatra ao amin'ny asa tsara fa tsy fanaka haingo trano. Tsy mila kristianina haingo trano tompo zany raha ataontsika mahitsy ilay resaka. Anjaranao mandinika. Misy fotoana ny zavatra ilay haingo trano zany tena tsara mijery anazy fa izy tsy miasa akory. Mampatsiaro zavatra ataonareo vehivavy rehefa tokantrano mahita an'ilay ohatra hoe ilay vilany ao série be da be ireny tsara be zao raha mba misy an'ireo amintsika dada. Fidina ilay izy efa fantatra fa ray amin'ireo ihany ny asa mandra-pahafaty fa ilay izy mahafinaritra fotsiny mijery anazy io. Fidy ilay antsy be da be milahadahatra ohatr'izao ireny efa fantatra fa ilay ray foana ihany sady hitetehana voatabia ny hitetehana hena fa ilay izy mahafinaritra amin'ny maso hoe ilay antsy rehetrarehetra tsisy miasa koa. Mba tsy ianao anie zay ilay miantona fotsiny eo amin'ny rindrina. Kristianina voavontsy fa miantona. Mahafinaritra ny maso fa ny mpianatra Kristy mpianatra miasa. Mpianatra manompo ny hafa amin'ny fitiavana. Tsy ho haingo trano anie ianao. Tsy haingo trano anie ianao. Ozy ilay pastera sasany tsy haingo tsara ny amenanao. Mandini tena sao dia mba kristianina haingo trano ianao. Tsy ohatran'ilay vilany ao série teo miantona iny fotsiny.
raha ihany masaka andrahoana vary sy andrahoana rininina fa liza vidiana ohatrinona vidiny ianao koa vidiny Kristy ohatrinona vidinao tsy ho ampaingona ina tsy mahatonony any amin'ny rindrina ny andatsahany Kristy ny rano anao faly ve Jesosy dia antony amin'ny rindrina reo le voavonjy reo fa mahafinaritra ny tompo reo voavonjy dia lasa izy indray manompo lasa indray izy mitatra le fanjakan'ny lanitra fanjakan'ny lanitra tsy hitatra raha hoaingotrano daholo tsika rehetrarehetra nandray famonjena dia faly fa ny fanjakan'ny lanitra mitatra amin'ny alalantsika le miteny ale hoe inona no ataonay amin'ny alalantsika afaka dia manao safidy hoe andeha hanompo ny hafa amin'ny fitiavana dia izay ihany ny ahafahan'ny fanjakan'ny lanitra tanteraka miparitaka eto ambonin'ny tany naletsika miandry ary vihina ary reto olona reto voaiova nefa tsika tsy vonina hiasa tsika tsy vonina anao ny anjarantsika amin'ny fitoriana tsika tsy vonina anao ny anjarantsika hanompo ny hafa nandray koa tsika raha ohatra indray tsy fitoriana fa hoe entre samy fiangonana efa rahalasana vavy dia mahita ny hafa reratreraka sa mivaova eny dia tsy misy any anatsika inona mba hataoko ho an'ny fa dia hay dia reraka indray ihany hay dia mahery indray ihany dia manao constat ohatra izany fotsiny iza indray ny reraka dia iza indray iza ohatrany hoe iza ny tonga androany dia iza ny tsy tonga dia mitondra inona fahafantaranao an'izany raha ianao ny atsoinanao pointage atao be fa rehefa fantatrao zany dia mba micreuse ianao inona tsy nafahany sao dia mba misy olana izy dia hivavaka dia mamila vangina ve nataoko hoe coup de téléphone ray ary hay mba nisy natsiaro aho izy izy any aminazy misy fiatraikany nge zany fa tsy hoe tsy tonga indray ihany dia iza ny tonga tondra inona fahalalana an'izany tsy fantatra ao mety izy tsy tonga iny ary mety mbola en relation tsara kokoa amin'ny tompony hoe zafady mba tsy ho sanatria mba tsy izany marina fa ny zavatra rehetra ampadaloviny tompo eo ambany masonao sy ampahafantarany ianao dia atonga anao hanompo an'iny tsisy zavatra mandalo aliny sofinao fotsiny zany hoe mba naheno vaovao momba ny any ianao dia ay dia izay zany matoy ny eno sofinao dia efa tokony hanompo an'iny amin'ny fitiavana ianao izay fomba nimpona mety samy hafa hivavaka ve hamangy anazy ve mety fanampiana ara-pitaovana ara-bola tsy fantatro fa matoy iny nampahafantarina anao misy anjara asanao manompo an'iny zay tsisy hoe ay reny mpiaravavaka ao aminay fotsiny dia tapitra izany tsisy an'izany mpiaravavaka fotsiny izany verintsika hoe mpianatra Kristy dia tsy mpianatra mpiara-mivavaka fa mpianatra mifanompo fampianarana olona nompo ny amin'ny fampianaran'i Kristy raha mbola mijanona amin'izay mpiara-mivavaka fotsiny izay zany mila miditra amin'ny sekolin'i Kristy ianao zany tonga dia izay mila miditra amin'ny sekolin'i Kristy ianao ary io entre anao sy Kristy inona le entre anao sy Kristy ianao manao ale safidy aza miandro hoe inona fa ianao manao safidy za tompo misaotra anao tena misaotra fa afaka fa zao tsy tiako lany ohatran'le teo alohana poto ajirama fotsiny fafahako maraina parivony andro tsy hita hoe nanao inona le maraina parivony andro ara-panahy zany hoe vovonjyko manam-patonga Jesosy tsy hita hoe nanao inona fa tonga Jesosy dia saotra fa vovonjy andray mahita ny toy any fa le eto menao anahy na 10 taona na 20 taona ampiasaiko amin'inona jereo tsara ny tantaran'izay rehetrarehetra tafahoana amin'i Jesosy ka tena nandray famonjena fa tsy tapitra treo amin'ny nandray famonjena zany fa tonga dia misy fiatraikany any amin'ny hafa foana ry Petera zany tamin'ny voalohany ny hafanam-pony mbola eritrereto ny ery zareo le bonde hoe Jesosy mpitarika dia tsika mpianatra ka raha vao misy mikitikitika Jesosy tsisy mahazo mikitika anao zany mamoaka sabatra Petera fa rehefa tena tafahoana tamin'ny fitiavan'i Jesosy amin'izay izy voakapoka izy ary agadraina izy ary fa mbola mitory ihany tsy nasakana ninina ntsony kapoy izay raha kapohanareo gadrao izay raha gadrainareo fa izay tsy maintsy mitory ahoana ozy izy rehefa nadinina izy tsara aonareo izy any marina anaiky anareo inona le manaiky anareo nareo tsy mamelana hitory zany hoe tsy hitorontsony zany zay sa anaiky an'Andriamanitra Andriamanitra maniraka anay hitory an'izay hitanay sy mitsapanay dia anao koa androany apetrako ny fantaniana izy any marina aminao ny fahafahana nomenanao hoentinao makaiza ampiasainao amin'inona fa tompo misy zavatra takiny amintsika le takiny amintsika tsy hoe tsy miverina le andevo hoe voasazy raha tsy manao tsisy jereo tsara zay filazana asa fanompona rehetrarehetra tsisy fampanantenana zany dia tsisy fibedesana koa raha hoe zay tsisy oratra anarana na miditra abidera na miditra teknisiana dia tsara baipastera ntsony tsisy fanozonana ohatr' zany eto fa libra mihitsiny fa ianao no manapa-kevitra hoe inona ny ampiasaiko an'le libertéako dia misy manolo tena miditra misy tsy miteny mihitsiny izy fa manohy zavatra ataony ihany
so dia gatsika ry anina tsy mba mijoro eny aloha eny mihitsy misy zavatra ataony reny tsy fantatrao any misy olona tsy mijoro ety mihitsy tsy ho hitanao mihitsy ny izy mijoro ety fa ny asa fanompoana ataony any ambadika any tsy fantatrao tsy takatry ny sainao misy olona manohana ara-bola fotsiny tsy mitonona anarany zany mihitsy izy izy manohana ara-bola ny asa mission anao mitady ny anjaranao inona ny asa toko tsy fantatrao le izy resao amin'ny tompo ozy teo aza miandry ny tompony andakanao hiala avy eo ambofandrina fo aza amin'izay fa toko fa ianao no misisika inona ny ataoko tia rehefa manoratra ho an'ny Timoty ny apôstôly Paoly mampaherany azy amin'ny asany dia mahazotoa manolo tena ozy izy mahazotoa manolo tena zay ny anjaranao dia ny tompo mitarika hoe inona le atao ary fa ianao inona ny anjaranao manolo tena manana herinandro amin'ity herinandro ity atolotro ny herinandro ahoana ny ampiasana anazy sany dia iasa dia ody dia iasa dia ody ohatry ny olona rehetra ihany zany manana fahafahana mihitsy anao an'izany hoe mody dia miasa indray ara-pitso maraina dia mody indray matory dia misakafo zay afaka manao an'izany satria za afaka fa za manao safidy tsara hoe dia anompo amin'ny fitiavana ty herinandroko ity tsy olaniko amin'izany any dia iasa dia ody zany fa inona ny afahako tsy fantatro le izy resahako amin'ny tompo fa za manolo teny tia tarito dia hitanao fa misy zavatra sokafan'ny tompo eny misy olona taritiny aminao ampiresahany aminao eny satria ianao nanolo tena dia ny tompo manao ny anjarany fa nanay ny tompo foana takitsika anao ny anjarany fa itsika tsisy fahavolonana akory fa raha voavonontsika dia tompo manokatra lalana tompo manao ny zavatra rehetrarehetra mba hahafahanao miasa amin'ny fitiavana amin'izay metaloha ianao tsy nananeritrehitra zany ifampahery sy ifanohana amin'ny hafa za mihitsy fa vao manolo teny ianao dia jereo fa misy olona hoentin'ny tompo eo fa ho ampaherezinao tsy gaga ianao raha tamin'ny voalohany ianao tsy isy olona mihitsy ny mamila an'izao satria ianao mbola tsy vonona ianao tsy nanolo tenanao an'izany na ataoko hoe nisy ary ny entin'ny tompo dia lazainao fa olona hitatantara olana nay zao ty fa rehefa miova mifonao hoe za nolo tenanao dia zay hoentin'ny tompo eo dia lasa olona ampaherezina olona hitoriana filazantsara atsika le izy fehizitsika ny teny hoe olona afaka ianao misora ny tompo tsy miteny mihitsy hoe maivano zany fa tena misora ny tompo tsy andevon'ny otantsony ianao tsy andevon'ny ninninina tsony ianao fa zao manana safidy amin'izay ianao dia manolo-tsaina anao ny tenin'Andriamanitra ampiasao amin'ny tsara ny fahafahana anananao inona le tsara mifanompo amin'ny fitiavana mifanompo amin'ny fitiavana raha sarotra be aminao atomboka amin'iny zany dia jereo le eo akaikinao dia ireo anomboana azy natika tonga dia eritreritra koa matsy ngeza be lavitra be dia hoaiza zany dia tory any Tsoromadidy zany dia tory any rehefa tsy hitanao atomboy amin'ireo akaikinao reo eo atomboka reo ara mbola tsy vitanao mampampahery amin'ireo aninona any Tsoromadidy ianao atomboy amin'ireo rehefa zatra ianao amin'ireo dia zay hitanao rehetrarehetra amin'izay mora aminao satria efa ao anatinao le izy vorainao ny afatra dao tsika resaka amin'ny tompo manana fahafahana ary tompo inona nampiasako anazy hatramin'izay dia androanina izy anaraka n'le conseil avesa tsy anaraka raha maniry ary mavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra amban'ny fijerena fety trano gribege amin'ny ankavian-dalana tongava soto